Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy mahay miresaka aman'olona, tsy mahita resahana ary sarokenatra ve ianao. Izay indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maromaro nareo efa nandefa hafatra miafina tato amin'ity pejy ity nangataka vahaolana mifanandrify amin'izany. Ary ny endrik'isehoan'izy io dia maro be mihitsy. Misy olona ohatra rehefa miaraka aminao izy eny an-dalana eny, na sendra tafapetraka miaraka aminao ao am-piangonana, na tafapetraka miaraka aminao eny ambony taxi be dia tena tsy hitany mihitsy izay tenenina, tsy hitany mihitsy izay resahana, tsy mahay miresaka mihitsy izy fa dia eny mandeha fotsiny eny dia tsisy ninina mihitsy fa dia mangina be. Misy ary tena hoe olona misipa na olona mivady dia miaraka eny an-dalana eny dia tsy miresaka mihitsy. Tsy miresaka mihitsy fa dia eo mandeha dia mijerijery ohatran'izao fotsiny. Zay zany ity resaka resantsika ity. Na ihany koa ao an-tokantrano ao misy zanaka na misy ray aman-dreny rehefa miara-misakafo dia tsy misy zavatra resahana mihitsy fa dia samy mangina dia samy mihinana dia mangina be ao an-tokantrano. Dia na raim-pianakaviana ohatra dia tsisy zavatra tenenina mihitsy ilay raim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano ao. Tsisy zavatra ambara mihitsy fa dia resaka mety hoe maniraka sisa na hoe aiza io télécommande io alefaso amin'izay hoe ny vaovao zay fotsiny sisa mba teneniny ohatra. Dia indraindray koa ren'le olona le tsy mahita resahana sy tsy mahay miresaka reny rehefa manatrika lanonana dia tsisy ataony afa-tsy miondrika ao amin'ny telefonina ao dia mikitikitika ny telefonina ao. Ny olona rehefa misaviritaka mandihy miresaka izy tsy mahita tao mihitsy fa dia miondrika ao amin'ny telefonina ao fotsiny ny ataony raharaha. Dia zavatra toy izany raha ohatra ianao ka miresaka aminy ka mampiresaka azy dia faly teny ohatrany hoe izy tsy miavona fa tena mahatsapa mihitsy izy hoe tena tsy mahay miresaka, mba tianao izy fa tsy mahita dia anontany izy hoe manao ahoana ianao? Manao ahoana? Inona ny vaovao anareo? Tsy misy. Hay, afiry taona moa ianao zao? 4 Aiza mamanareo? Any an-trano. Ohatrohatran'izany fotsiny ny hamaliny ianao. Dia hitanao mitsy hoe manana olana dia ren'le olona le antsoina hoe fermé, mihidy be reny. Ka reny olona reny lasa tsy tia miarakaraka amin'ny olona maromaro izy fa ohatrany hoe aleony ao amin'ny efitranony ao ihany. Dia ny écouteur inona tsetsiny ny sofiny dia ohatran'izay zany ny fiainany, tsy tia mandehandeha lanonana, tsy tia miarakaraka amin'olona fa dia efa isolé, solitude zany ny fiainany. Ary dia mahatsapa ihany izy hoe tena mijaly. Sahirana satria lasa voafatotra dia lasa ohatrany hoe za efa zany mihitsy nitoetrako, za sarokenatra mihitsy, za efa ohatr'izany mihitsy hatramin'izay. Rehefa tena dinianao nefany ao ambadika io dia misy ratra anaty ao ambadika io. Ary itsika kristianina dia olona mahay ny zavatra rehetra. Izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Filipiana 4:7-7. Mahay ny zavatra rehetra hoy Paoly, mahay miresaka ianao, mahay mampiresaka ianao. Ary tena tsy menatra itsika. Izany koa nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty 2:2-7. Tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika ho izy, fa fanahy-mahery sy fitiavana ary fahonoana tena koa aza menatra. Izany hoe tsy tokony ho menatra isika, tsy olona kanosanosa, olona miondrikondrika, olona matahotahotra zany kristianina zany, fa olona mijoro. Zany ny toetrany kristianina zany. Ka izy tena fahalemena, tsy fahotana fa fahalemena izy. Ary dia mety amatorany devoly ianao dia lasa mety tsy manana fifaliana mihitsy ianao vokatr'izay fahalemena izay mamatotra anao zay. Dia nefa te hiezaka be, mba te hiteny, mba te hiresaka fa tsy hita mihitsy izay ho resahana, tsy hita mihitsy izay tenenina zany dia izay zany no resahantsika amin'ity vidéo ity. Inona aloha ny antony mahatonga an'ilay izy? Mety antony roa aloha farafahakeliny no tena mahatonga an'io. Ny anankiray zany dia le ao an-tokantrano tao mihitsy, le fitaizanana atao taminy mihitsy zany no tena tsy nety satria mety bekizitina be le ray aman-dreny, bedy foana izy isaky ny miteny, voateny foana dia vokany lasa tsy miteny intsony izy satria ny eritreritra izy hoe rehefa miteny zany dia bedy, rehefa miteny zany dia lasa mikizitiny dadana tezitry mama dia lasa tsy miteny intsony izy. Dia avy eo amin'izay tratran'ilay antsoina hoe traumatisme. Dia izay traumatisme izay no mahatonga anazy lasa na eo am-pinanakana raha tsy mahasamy resaka intsony satria ho bedindray izy. Misy ray aman-dreny manko tsy mba mahay mangina mihitsy, fa rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ilay zaza na zavatra kely tsy misy dikanara dia tsy maintsy miteny, tsy maintsy mikizitina, tsy maintsy mibedy foana, mampianatra foana, manome moral foana. Reny ray aman-dreny reny le antsoiko amin'ilay hoe bekizitina. Ary vokatra teraka ireny dia io
potika ny toetran'le zaza lasa simba le zaza satria manomboka any fahazazana izy asiva dia mahantra-pahalehibeany dia ohatran'io ny fiainany lasa tsy miresaka itsony lasa tsy mahay miresaka satria isaka ny teny izy dia ohatrany hoe bedy foana dia tena potika mihitsy tena simba mihitsy satria tsy vitan'le hoe tsy mahay miresaka fotsiny olo io raha sendran'ireny ray aman-dreny bekizitina be reny fa akoatran'izay dia lasa tsy manana fahatokisana ny tena nitsony izy satria zany ohatrany hoe tsy mety foana zay ataony dia tsy mahatoky tena ntsony lasa tsy manana inisiativa tsy manana fahasahina andray fanapaha-kevitra jerevy dolo reny olona tsy manana fahasahina mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainan'ireny fa ny mahatonga andreny dia hatrany amin'ny fitezana azy mihitsy bedy foana zay ny tena olana mahatonga an'ilay izy dia lasa midy mihitsy le olona ny farany dia mety izany mety mahatonga ny olona sasany lasa tsy mahita vady koa satria ohatry hoe sarotra be zany voajerevany olona dia hoe midy be loatra tsy mahay mampiresaka tsy mahay miresaka mihitsy dia lasa misy fetraikany be dia be ohatran'izany le izy ao amin'iny olona iny ka tena mampalahelo rehefa tratran'io le olona satria lasa tsy manana fahasahina intsony miteny mandray fanapaha-kevitra inisiativa sy ny ohatran'izany ateraka izay le hoe fitezana tsy mety fa bekizitina loatra zay le ray aman-dreny fa mety tsy ao tokantrano koa nefa izy fa mety hoe tany ivelany satria ny tany ivelany angamba mety hoe miresaka amin'olona ny ivelany any izy ohatra mety nisy teny frantsay kely ny teneniny dia diso le izy dia tonga dia nomehezan'ny olona teo izy nomehezan'ny olona teo izy dia vokatra izay dia traumatisé dia lasa matahotra amin'izay rehefa iresaka eo amason'olona satria efa nomezany olona ary izay ny tena mahatonga na sarotiny mihitsy za tena tsy tia mihitsy anyreny hoe misy olona manao tsy mety dia iomehezana fa reny tena sakana reny tena fahavalon'ny fanabeazany reny hoe rehefa tsy mety ny ataon'olona dia iomehezana izy na rehefa tsy mety ilay zavatra teneny dia omehezana izy fa tena mila manana fahendreny sika manonandreny hoe misy olona manao tsy mety na misy teniteneniny dia somary tsy mety izy na somary misy asa mety misy latsaka lesony la ohatra mety mifamadika sy ny ohatran'izany dia zany ny olona sasany dia efa anaovana resaka be imezana be eo dia lasa midy amin'izay izy tsy mahasatsy izy rehefa vo satria tratran'le antsoina hoe traumatisme traumatisé zay aloha ny anankiray fa lafiny anankiray koa mety any amin'le fanabeazana mihitsy izay amin'ny ankapobeny ny fanabeazana ohatra zao an'ny ankizy any Madagasikara zao dia tena maro ihany izay ankizy efa nifanirasera tamiko izay ohatra fa ny zavatra tsapako ho an'ny tanora malagasy rehefa nytaniana zany dia tsy mahay maneho hevitra fa rehefa nytaniana dia hoe nanahoana le fitsangatsanganana rakizy nahafinaritra zay fotsiny avaliny inona ny nahafinaritra le fitsangatsanganana ohatr'izany ny avalindry zareo dia tsapanao mihitsy tsy mahay miresaka le tanora nefa ianao raha miresaka amina ankizy mety 7 taona 9 taona ty ampitan-dranomasina ka anontanianao izy hoe nanahoana le fitsangatsangananareo androany ainy mihitsy mamaliny tena nafinaritra be ana le niakatra tamin'ilay tontolo tendrombohatra ohatr'izao iny dia nisy an'le lavatra ohatry nilatsaka ohatr'izao dia tena nafinaritra dia nangovogovotra mihitsy tonga dia misy zavatra ohatrany hoe resahana be dia be mahay manazava izy zany fa tsy tonga dia hoe mahafinaritra dia zay fotsiny no avaly ary mila ampianarina ny tanora mila ampianarina ny tanora haneho hevitra mila omena sehatra izy satria ny fanabeazana manko ny antsika amin'ny ankapobeny dia tonga dia entonnoir ny fomba fisehoana izy hoe omena hoe ty ny anareo ty ohatr'izay farantena izy tokony misokatra le izy zany hoe raisina le avy any amin'le ankizy dia taritina izy ho any amin'le tena hoe ity no izy dia raha fa tsy tratra an'izay nefa izy dia lasa tsy mahay maneho hevitra mihitsy le tanora ao anatin'izany zay no farafakeliny fa inona ny tokony atao ary satria zay zany zao ny tena zavatra andrasantsika le vahaolana zany hoe inona zany ny tokony ataon'le tanora raha ohatra ka tratran'izay izy za aloha dia te amerina le tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Filipianina toko 4:7 manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery mahay ianao mahay mampiresaka ianao mahay miresaka ianao mahay manao ny zavatra rehetra ianao ao amin'ilay mampahery ianao zany hoe rehefa miaraka amin'ny Kristy dia vitanao zany esory mihitsy aloha le saina mety hoe tsy mahavita mampiresaka fa vitanao zany mahay an'izany ianao rehefa miaraka amin'ny Kristy dia ny faharoa le tenin'Andriamanitra tokony ho tadidy koa le tenin'Andriamanitra izay fanambarako manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahaomana tena koa aza menatra zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dikan'izay zany dia hoe tena tsy nataon'Andriamanitra ho kanosanosa zany tsika kristianina fa tena nataon'Andriamanitra ho mahery tsika ho matanjaka isika dia izao tena mivavah mangataha amin'Andriamanitra
mankataha amin'ny tompo mihitsy hoe Jesosy fa na midira ty anatiko aty anao dia sitrano isory mety tsy tadidinao akory hoe taiza le fotoana voalohany tonga anao nanapa-kevitra hoe tsy tentsony fa tena mangataha amin'Andriamanitra mihitsy mangataha amin'ny tompo mihitsy hoe tompo midira ny anatiko any ianao dia sitranona ny anatin'ny saiko rehetrarehetra any fa asan'ny fanahy masina no miditra anatin'ny tsy tsaroana anatin'ny saina rehetrarehetra any tena manafaka antsika amin'izany Andriamanitra ary mila manana finoana ny amin'izany tsika izay zany ny tapany voalohany izay le hoe finoana fa ny faharoa dia ny asa zany hoe arao asa izay finoanao zay dia misy an'ireto zavatra reto izay tokony ampianarina antsika zany voalohany aloha rehefa miaraka amin'olona ianao dia mila mampiresaka mihitsy ianao zany ahoana le fomba atao rehefa mampiresaka izy io dia jerevo hoe inona no centre d'intérêt na hoe inona ny zavatra mahaliana an'ity olona izay miaraka aminao ty dia izay resahana izay anontaniana izay anombohana ny resadresaka raha ohatra ianao zao ka miaraka amiko tafaraka amiko eny an-dalana eny ianao dia mety fantatro zany inona mety zavatra mahaliana an'ity paster ty dia mazava ho azy zany fa nyresaka mety hoe tonga dia fantatra hoe fitoriana filazantsatra izay zao ny asako izay zany ny zavatra zay ataoko dia tonga zany dia mazava ho azy fa raha resaka momba ny fitoriana filazantsara na momba ny soratra masina na momba ny fivavahana zany no ataonao dia tena mety afana be ny resakintsika afana be zany ny resakintsika ao anatin'izay dia zany mihitsy jerevo hoe inona no mety mahaliana an'ity olona ity mety miaraka amin'ny tanora ianao dia le tanora io mety tsy ao anatin'izany fivavahaza mihitsy fa mety baolina ny mahaliana azy dia mba eo anao zany aloha dia mba mampiresaka azy eo anao dia baolina zany ny resahanao baolina zany ny resahanao hoe ay dia inona mba fantatro amin'izany baolina mety tsy mahay zany fa mety mahafantatra koa zany natao hoe barea ohatra dia zany ohatra ny resahana hoe nanahoana nareo tamin'ireny barea nanao kanina reny nanahoana ny fijerevanareo an'ireny ahoana ny tany aminareo tamin'ireny dia miresaka eo le olona dia lasa mahay mampiresaka ianao zany hoe tsy maintsy mijery ianao ny zavatra mahaliana an'le olona dia izay no atao zany ary tena mila mi-engagé discussion ianao zany hoe ianao mihitsy no mametraka fanontaniana dia ianao no fa mahafinaritra io satria amin'izay fotoana izay ianao sady misy fahalalana miditra ihany koa ny anatinao any le izy zany ny tanjona tsy hoe anao discussion iresaka hitalazaina fotsiny fa ny tanjona koa dia hoe asehonao hoe curieux ianao olona mba linjavatra ianao dia te ahita te hianatra dia lasa ohatrany hoe mampianatra anao zany le olona amin'izay fotoana izay dia mety dia miresaka ianao ninninona zavatra ataon'le olona ninninona dia fa tokony ahita resahana foana ianao dia mahita zavatra anytaniana foana ianao dia tahaka izany koa tsy hoe manontany foana akory dia tsy mijanona manontany mihitsy fa ianao koa mba mitantara ary mila miezaka mihitsy koa tsika mba mitantara le niteneniko to zany zao raha ohatra ka miresaka tsika hoe baolina zany zao ohatra dia mba mitantara eo ianao na dia tsy manao baolina ary ianao dia mba miresaka eo ianao ohatra hoe asa hoe ny baolina saseze nataonareo tamin'ny mbola kely na ny baolina hoe zahako tsy dia tena manaraka le baolina loatra fa nena ohatran'izao no ataoko tamin'ireny barea reny zao dia ohatran'izao na miresaka eo ianao zany na mba manontanytany ianao dia izay le izy raha ataoko zany zao ohatra hoe tsy haiko ohatra hoe inona re zany ohatra hoe mpamboly mangazo le olona mazava ho azy fa rehefa miaraka aminy ianao zany dia mba miresaka mangazo eo aloha ay nareo zany mamboly mangazo dia ahoana ny anina amin'izany fambolena mangazo zany tena mamanontany ianao zany manontany anazy ianao aloha manao hoe ohatra zany hoe nareo zany manao mangazo maina koa dia tsy dia maninona ve ny resaka mpangalatra amin'izany ohatrany tsy dia be asa le mamboly mangazo hoe sa manahoana le izy raha oharina amin'ny voly hafa ohatra ohatran'izany na ihany koa ianao miresaka amin'le olona mba mitantara koa ianao zany zay expérience anao momba ny mangazo teo amin'ny fiainanao raha izaho zao ny resahanao amin'izany dia mety mahita resahana be dia be satria afaka miresaka hoe tena zany mangazo zany ny tena sakafo farany tiako tsy mandainga fa tena izay mihitsy ny marina hoe tena farany tena tiako zany tamin'izaho mbola tanora rehefa izy atao marihatra be iny dia asiana coco atao be siramamy tena oayayay aleoko mihinana mangazo toy izay mihinana vary ary tena zara taloha tena manenjika mihitsy eo amin'ny petite vitesse eo amin'ny sisiny jara ohatra misy mitsofoka kely zay dia misy mangazo marihatra be mihitsy amidin'le olona ao somary malotoloto fa tena ikipiko mihitsy vokatry le fitiavana mangazo dia lasa miresaka ianao dia mahita resahana ohatranao afaka miresaka mihitsy anao hatraminy hoe manina moa tony mangazo nareo zany tsy manao exportation tsy mandefa ny ivelany sa aiza ihany nataonareo nareo zany mandefa ny amponja ho an'ny misy hoe mihinana kagazo any amponja afaka miresaka ohatran'izany ianao zany hoe zay resaka momba ny mangazo zany dia afaka resahana dia anao afaka mitantara dia le olona afaka anontanianao zay zavatra dia mafana ny resaka dia sady mianatra ianao no mampianatra
ao anatin'izay resaka zay. Ary important be io satria rehefa mianatra leadership tsika dia misy lantsona hoe networking. Io networking io dia jany mihitsy le izy hoe mifampiresaka zany, misy ohatrany hoe misy olona zao dia any ampitan-dranomasina zao any Amerika dia misy ohatrany hoe soirée networking mihitsy. Dia amin'io soirée io zany dia misy olona be dia be eo mpandraraha zay mivorivory eo dia tonga ao dia mihinan-kinan-javatra eo dia misotrosotro eo dia mifampiresaka mifanantonantona eo dia manao ahoana ay nareo avy any ananina inona zavatra ataonareo ianao manao anina dia efa mamalalo zany hoe manana namana anao zany aloha iny anankiray mety hoe avocat ino izy zany aloha dia fandraisana hay mba mionao hoe contact anao raha misy zavatra ohatran'izao zany mety mahaliana anareo na ohatran'izao za mahalala olona ohatran'izao dia mamirisadresaka eo dia ianao koa manazava hoe ny andray ny zavatra ataoko dia ohatran'izao dia le manao fifamina kalozana zany zay le networking ary tena zava-dehibe io dia mila mahay an'izany tsika kristianina satria rehefa hitory filazantsara tsika dia manomboka marisadresaka ohatran'izany koa ny fitoriana filazantsara fa jerevo tsara fa rehefa nitoriteny tamin'ilay vehivavy teo ampatsakana Jesosy Kristy izy tonga dia nitoritena avy hatrany fa somary napresaka kely izy aloha hoe ay ahoana sy ahoana mba omeo rano ahoana ny rano eto zao makary dia mba nazavazava teo izy aloha dia zay izy vao nitory filazantsara dia mila mahay an'izany tsika kristianina fa tsy hoe sarikenatra dia manaiky hoe sarikenatra ianao dia sarikenatra dia zay aza manaiky an'izany fa manana ny zavatra rehetra tsika dia ny farany akoatran'izay dia mandraisandraikitra mandraisandraikitra anatin'ny fiangonana izay misy ianao mirotsaha mihitsy anatin'ireny hoe leader reny mitarika dia mitarika fampompivavahana dia mitarika kely fivoriana dia mampianatra zavatra ny ankizy mampilalao ny ankizy mizarazava reny dia efa manampy ianao reny le fifandraisana amin'ny fiarahamonina fa aza midy aman-trano ao aza midy aman-trano ao fa mivoa ianao ao dia mifandraisa amin'ny fiarahamonina fa nataon'Andriamanitra ifandray amin'ny fiarahamonina tsika ary mahafinaritra zany hoe mifandray aman'olona zany ny olona mora midy aman-trano ohatran'io dia olona mora manao dépression mihitsy fa rehefa ny olona no manana fifandraisana amin'ny olona marobe dia manana joie de vivre sady manana fiainana hoe stable izy zany fa reto kosa nefa ravana aloha tsara ho fantatra ihany tandremo sao dia hoe mampiresaka be eo dia lasa mandainga indray misy olona dia mandainga mba tonga dia resaka ho intéressant dia mandainga izy mamorona izy hoe ny mangazo tany ambanivohitra any misy mangazo ohatrany ny be an'ilay mangazo dia efa mandainga dia tsy mety na koa mifosa olona rehefa miresaka dia tsy izany akory no atao hoe mba ahafahana mampiresaka sy manao dia lasa mifosafosa olona na ihany koa mba tandremana ihany le miditra any amin'ilay vie privé an'ilay olona raha iresaka ianao zao avocat dia tsy te mihitsy ianao hoe ohatrina moa zany zao karamanao amin'ny avocat zany tsy teny an'izany mihitsy ianao na hoe firy-taona ianao zany zao na hoe tsy fantatro hoe zavatra tena hoe manahirana misy zavatra ohatran'izany zay tsy azonao anontaniana na hoe azonao anontaniana izy raha ohatra ka mahay manontany ianao dia mampaherentsika ry havana ny tompony hoe anovantsika dia raha misy olona na dia ray monjy aza hoe sarisarikenatra tsy mahita resahany tsy mahita zavatra tenenina man'olona dia zao mety mba anovanao anety engany ka anovanao ny nahitanao an'ity video ty ka tonganao tsy toetra ao anatin'izany fahalemena izany intsony fa haovan'ny tenin'Andriamanitra ianao satria amveriko ihany averiko tsy mijanona ny hoe mahay ny zavatra rehetra isika ao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.